Hita fa tsy afaka ansain'ireo ray aman-dreny ilay loza nahafatesana mpianatra farany teo. Maro amin'izy ireo ny ray amroa raha ny sekoly izay nanaovana fanadihadiana no mbola miayay tanteraka tsy mamela ny zanany hanao sortie ivelan'ny sekoly izay. Ny atsasaky ny mpianatra sisa no nahazo fahazon-dalana avy amin'ny ray aman-dreny hanao excursion raha ho an'ity sekoly tsy miankina iray eto an-drenivohitra ity. Mbola vokatra ilay loza nahafatesana mpianatra farany teo no anton'izany. Enina dia efa nisy aza ny fepetra ny raisin'ny fanjakana sy ity sekoly ity mba hisoroana ny mety loza. Ny fandraisana andraikitry ny sekoly ny isaky ny fiara misy akadrera 5 farafahakeliny any aloha sy ny any ariana raha atenatenany resaka sy miteny amin'ireo ankizy ireo. Ny any an-dalana zany zay dia efa misy an'ireo akadrera ireo alohan'ny aingana na maraina na ny hariva dia mampiresaka ny chauffeur sy ny manao fivoriana ho an'ny chauffeur sy ny réserveur zay manao mijery an'zareo hoe mambo zareo satria indraindray ilay mijanona any amin'ny excursion dia misotrosotro kely zareo mandeha tsy hitanay dia tsy mainky mijery an'zareo zay. Ny farafandehanan'ny aingam-pandehan'ny tômôbila dia 70 km/h ny farafandehanany mafy ary izahay direction amin'ny école dia any anaty tômôbila izay misy ny ankizy daholo hijery izay tsy mety na ny chauffeur na ny ankizy. Ny mpianatra ao aminay koa moa dia fomenay toromarika mandritry ny fotoana andehanany sy aoroana fotoana andehanany. Ary ny tena tombotsoa tamin'ny sekolinay zao dia izahay dokotera daholo dia anaraka daholo ny dokotera sy ny miaraka amin'ny fanafody urgence izay mety mitrangana. Ireo fepetra manokana ny raisin'ny sekoly ireo dia atao fifanarahana an-tsoratra mihitsy ka hosony avy ny tompon'andraikitry ny sekoly sy ny mpamily. Toy ny olona maro dia mihevitra ny sekoly fefatara ihany ny fanapahan-kevitry ny fanjakana mba hisoroana ny loza tahaka izay niseho iny. Fanao ity sekoly ity sataona ny excursion toy izao ka amin'ny 10 sy 12 Mey izao ho an'ity taona ity.